miarabantsika rehetra ary namana amin'n'ity fionantsika ity sabotsy voalohany amin'ny taona sabata voalohany amin'ny taona ho fitahina ao antsika rehetra izao fotoana atrehantsika izao ary tsy hoe ny fotoana androany ihany fa ny hoavy rehetra dia ho tahian'Andriamanitra. Misaotra anao manaraka tsy tapaka ny fandarantsika, honeran'Andriamanitra be ny fahafoizan-tena laninao amin'izao fifampahirezantsika isan'andro izao. Mivavaha hahazo hanina sahaza, izay ny lohahevitra androany. Mivavaha azo hanina sahaza. Matio 9:1-10. Vavaka nampianarin'ny tompoko io manao hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza anay isan'andro. Inona ny tsy ambaratelo ilay hanina sahaza isan'andro? Nanomboka omaly isika dia nianatra ny atao hoe vavaka nampianarin'i Jesosy. Ka ny tsy ambaratelo voalohany dia raha Andriamanitra omeo azy ny voninahitra sahaza fa azy zany. Ny faharoa dia ny androany omeo anay an'io ny hanina sahaza ho anay. Tahaka ny zanaka mangataka amin'ny rainy dia omeny ny rainy. Ho antsika ray aman-dreny izay tonga saina zany eo amin'ny fiainana dia tsy hamela ny zanantsika, tsy hahazo antoka ny sakafo hohanina isan'andro isika. Fa dada sy neny feno fahendreny tonga dia inona ny sakafo maraina, inona ny sakafo atoandro, inona ny sakafo alina. Ilain'ny zanany satria inona ny antony? Zanany ireo, tian'ireo ary tsy havela mihitsy. Tahaka izany koa Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra isika dia omena antsika ny sakafo izay ilaintsika. Raha mijery isika ao amin'ny Matio 9:1, andeke jerentsika ny soratra masina ao amin'ny Matio 9:1, misy teny be dehibe ao izay manome antoka ao antsika ny amin'ny hoe aza manahy ianareo, aza manahy ny amin'ny hohanina, ny amin'ny hotafiana, ny amin'ny hosotroana, fa izany rehetra izany dia omeny rainareo any an-danitra anareo. 5:20 izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary noho izany dia lazaiko aminareo, aza manahy ny amin'ny ainareo, ny hohanina na ny sotroana ny amin'ny tenanareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Aza manahy fa omen'Andriamanitra antsika izany. Ary ny tena lehibe dia izao, Jesosy Kristy mihitsy ilay mofo velona nomena antsika, nidina avy any an-tany. Ao amin'ny Jaona 5:7-20 sy ny 1:20 izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Zany mofo velona izay nidina avy any an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ilay sakafo hohantsika isan'andro omen'Andriamanitra io, vary maraina atoandro hariva, sakafo maraina atoandro hariva zany, dia tokony handefa eritreritrintsika fa misy sakafo maharitra mandrakizay dia Jesosy Kristy izay tokony hohanintsika isan'andro isan'andro, tsy hahanaona antsika intsony. Mivavaha hahazo ny hanina sahaza omen'Andriamanitra anao zany isan'andro isan'andro. Ka aoka tsy hanahy isika, tsy hatahotra, fa ny tokony hampatahotra antsika dia sao dia sanatria ka tsy zanak'Andriamanitra isika. Fa raha tsy zanana isika dia tsy hanana sakafo omena antsika izy, fa zanak'Andriamanitra isika dia omeny sakafo sahaza. Eo amin'ny fampianaran'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra isika hiantehitra aminy, hiantoraka aminy, ahatoky azy fa izy no mitaha antsika. Tiany ho tsaroantsika tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakaran'Andriamanitra, tsy ankijanona ny fahavelomantsika. Ry namana, soratra masina manambara, moa misy mahay manampy ny andro na dia iray segondra va? Tsisy mahay, Andriamanitra ny mahay an'izany. Ho tahian'Andriamanitra ianao, omeny ny sahaza isan'andro, mandritra ity taona vaovao ity, mandritra ny fiainantsika, ary aza adino fa zanak'Andriamanitra isika. Mijanona amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Aza manao fihetsika manala baraka ny dadantsika, Andriamanitra raintsika, fa mijanona ho zanak'Andriamanitra. Omeny antsika ny hanina sahaza antsika isan'andro, hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zahay. Manome antoka ianao fa tsy tokony hanany sakafo hohanina isan'andro izahay. Ampirisio ahatoky ianao, hifikitra aminao, dia ianao no hanomeny anjaranay. Io ny tsiraray manaraka ny fandarana, ampaherezy toany hery ameo fifaliana sy fandresena isan'andro amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.